Maritra san'nytontolo iainana ariana dia fampoka indrindra amin'ny fampiroboroana ny sefiariana volobe na bamboa izay anaovantsika politika nasionaly. Io politika nasionaly efa nanaovana atrikasa maromaro tany amin'ny faritra sivy izay samy prospéré sy Ilbara moa dia atao hoe International Network for Bamboo and Family. Madagasikara dia miditra tao anatin'io réseau international pour le bambou européen tamin'ny 2014. Tamin'izay zany tsika miditra tao ary mahazo fanampiana ataontsika hoe ara-piofanana amin'ny izay. Ny antony anaovana azo politika izao dia satria tenantsika fa simba ny toetrandro ankehitriny dia mila zavamaniry zany tsika izay aingam-paniry indrindra dia ny bamboa no hita hoe tena aingam-paniry indrindra eran-tany satria ao anatin'ny 3 na 5 taona izy dia afaka vokarina, afaka anaovana charbon, afaka anaovana fanaka, afaka anaovana zavatra samihafa izay mampitombo ny vola miditra amin'ny tantsaha ary izay olona rehetrarehetra misahana ao anatin'ny sefiariana volobe. Efa Madagasikara zany dia tsika manana ataontsika hoe le karazany zavamaniry na ataontsika hoe espèce ekoloka any bamboa efa Madagasikara ny tena betsaka indrindra dia ilan'ny atsinanana Madagasikara iny hatrany avaratra hatrany atsimo zany dia misy ihany koa anefa ohatra amin'ny faritra Mena, misy any amin'ny faritra Sofia, misy koa amin'ny makany fantatry ny olona izy ary ampiasainy efa tamin'ny mbola taona raha dia efa miteny foana ohatra hoe any ambanivolo efa tsika hoe any be ala misy volobe tsika fa nolo hoe rehetrarehetra sy fanan'izany moa dia megazana ny kanefa na izany ary dia amin'izao fanampiana misy tetitrasa momban'ny volobe izao dia ny anitatra amin'izay velatany misy volobe izay zany anisan'ny tanjontsika ray izay faharoa manaraka izany omena fiofanana zany izay olona rehetra vonona ny ampiroboroban'ny volobe io satria betsaka zavatra vitany dia araka ny teny anareo teo na ohatra hoe azo atao trano zany dia efa vita amin'ny volobe. Tena zany tena malalaka mihitsy tsika moa zany mbola manana fahailaraka lehibe raha miolotra teto amin'ny ataontsika hoe fahasosiana indiana dia ireo tany manodidina antsika ireo zany ao anatiny Seychelles, Maurice, La Réunion, Oman dia efa miandry fotsiny azy ankaratsika an'ireo atao hoe volobe ireo satria hitanareo fa azo anaovana entona aratra koa zany ny volobe izy dia lasa entona dia izy koa azo anaovana zavatra maro samihafa ohatra hoe charbon azo anaovana briquette zany rehetra zany ohatra fotsiny zao lazaikanareo zany zao ohatra fotsiny La Réunion sy Maurice zao dia efa mila hatrany amin'ny 120,000 tonnes zany amin'ny bamboa io malalaka koa satria na ohatra fotsiny hoe tanina zany ireo sekoly rehetra ampiasa banc misy bamboa efa zay zao efa zava-dehibe ary zavatra tsy adino koa dia io mampiazana fahasalamana zany hoe azo fanafody azo ataontsika dia io bamboa anio koa misitona zavatra maloto rehetrarehetra ny anaty rano any dia misy zany azo anaovantsika le hoe traitement des eaux usées betsaka zany ny zavatra ary ny zavatra misy ary rehetratsotony izao dia ny trano rehetra any amin'ny Azia rehetrarehetra ary dia efa vita amin'ny bamboa daholo na tafo na ny trano mihitsiny satria izy zany mateza mahatratra efa taona mahery ihany izy
vao sivatraka siambary izany ataontsika hoe le trano antisy plonika rehetrarehetra zany dia vita bamboa ny sisy rehetra